fa ho tanterahana rampitsy mofo ny fivirinina eo anivon'ny antenne rampinina zay ka manoloan'izay indrindra moa dia nijoro tamin'ny fomba ofisialy omaly ny groupe parlementaire spécial na ny GPS ary nilaza ny toeran'izy ireo manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao moa izy ireo vola ravavy nanao fanadihadiana eo ny Sariny Stefana Razafy Manjimby. Tsy manam-pikasana ny hiditra ho mpanohatra ny vondrona parlementaire Mahaleo-tena GPS na ny groupe parlementaire spécial. Fantatry nandritra ny valandresaka ho an'ny mpampalala vaovao ny tanterahana omaly teny amin'ny relais de la Haute-Ville Anjoy. Vondrona izahay reto ho fampandosoana ny Madagasikara amin'izao crise nahazo azy nandritra ny efatsy taona maherikely izay. Tsara ny maramaraka etoana fa 420 izahay mivondrona ho ao anatin'ity GPS ity ary miray hina tanteraka amin'ny zavatra rehetra fanapahan-kevitra izay raisiny koa raisinay ho adidy fa mba horentany horen-danitra fa tsy fanohitra ny fitondrana izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny GPS fa miara-miasa amin'ny filoha vaovao heraja-mampianina izay lany tamin'ny ara-pomba demokratika. Ny GPS dia miara-miasa koa amin'ny mapary mba hampisy ny fitonina ara-politika sy hampisy ny fampandosoana izay imasomasoa ny vahoaka malagasy amintsika miteny zao ary miantso sy nireo namana rehetra koa izahay GPS mba hanampy anay amizao hetahetanay hampandroso ity firenenitsika. Fotoana fohy taoriana ny fivoahan'ny vokatra tsy ofisialy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 20 desambra teo no nitsangana ny fikambanana GPS ary solombavam-bahoaka Mahaleo-tena ny totaly 420 no mandrafitra azy io.